Andro miavaka an-tanteraka, andro miavaka an-tanteraka, tsy mety lefy ny tantara ilay nahaterahan'i Jesoa ho an'ny zanaka mampara. Fa ny vahoaka eran-tany no manandratra ny antema, tsy honohonona angano fefaon famonjena. Famonjena avy any ambony nanakaiky ny mpanota, fa Jesoa dia tonga nofo hamonjy antsika anaty ota. Dia ilay ota mahafaty nolovaina tamin'ny Adamo, koa mety aiza isika izao ho diovina sasana. Andro tena hafa kely, tsy mba toy ny mahazatra, fa hafaliana miavosa no lazaina tsy ompitratra. No mameno ny rehetra fa tojo zato krismasy atsiarovana ny tompo tonga ny afaka amin'ny ratsy. Dia ny ratsy izay mamatotra mangeza antsika tsy ho vavonjy, so fa tonga ianao Jesoa nateraka tatranombo. Tonga olona zaza, tonga navitra ny maro, ilay taranaki Davida izay toriana ka fantaro. Andro tena sarobidy ho an'ny rehetra mbola velona, ilay noentsika an'io izay tsaroan'ny olombelona. Fa n'aiza eto an-tany dia miomina avokoa samy faliravoravo fa nateraka Jesoa, nateraka izy ho antsika ka nanantona ny tany. Fa ianao mihitsy mantsy ny tiany ho any an-dantrany, mba handray ny famonjena izay nambaran'ny anjely, fa Jesosy ilay zaza teraka no fototry ny famonjena. Andro miavaka an-tanteraka. Benenao Jesosy tonga nofo teratany, tena niaritra no mafimba nafaka tomany. Arahaba ianareo izay manatrika eto an'io, arabaina ry zareo izao mifetika ifalio. Arahaba rery dada, arahaba koa neny hoy izao mibadabada. Samy tratran'ny Noely. Arahaba velonena, tojo andro tena ilaina, arahaba karavona ho antsika mahalona. Arabaina koa ny tompo izay teraka an'io, koa indreto ny mpanompo mitsaoka anao ilay mpanadio. Zoky zandry ihany koa arabaina daholo tratry ity andro soa fianakaviana manontolo. Arahaba ry mpianakavy samy hafa mankalaza, notahiana tsy nanavy hiderany ilay Jesoa zaza. Na ny fototra na mahay ny afafoko. Ny afafoko sy saranga. Arahaba natoa. Viavo. Mifalia. Izy Manuel. I Jesosy tsy manavaka fa mamory ny rehetra. I Jesosy ilay mpanany ninina ny tranga. Jesosy ny ay nenemacha i Jesosy no tsy manavaka fa mamory ny rehetra. Nauta nati mijoro eto izahay ry Jesosy maminay, mijoro eto mba hanompo handray anjara ho an'ny tompo. Mijoro eto ravoravo mba hanandratra ny avo, mijoro eto na dia kely ho an'ny tompo zazakely. Ary nisy mpiandry-ondry tamin'izany andro izany, ny andry-ondry tany an-tsaha.
amin'ny alina trano ary nisy anjely nitsangana tany teo akaikiny ny voninahitra ny tompo nanjelanjelatra ny hitany. Raha teraka i Jesoa tao Betlehema Jodia tamin'ny andron'i Herôda ilay mpanjaka lozery dia indreny nisy maga avy tany antsinanana tonga tao Jerosalema mba hizara izay nananany. Volamena zava-manitra ary miora no nomeny ho an'ny zanak'Andriamanitra izay ninony sy nekeny. Rehefa lasa eo maga dia niseho ny anjely fa Herôda indray anie tady hamono ilay zazakely. Feno ny tranom-bahiny tsy nisy toerana intsony velomony no nandriny dia teo izy no natory. Zazakely tena maro miaramira mpifaliana amin'ny feo izay amin'ny fangaro fa tonga izao ny fitahiny. Zazakely marobe, zazabotsy hita isa maneran-tany no mijoro, tena maro atapitrisa tonga fianarana manoro. Amin'izao noely izao dia atolotro anao ity fehezam-boninkazo niriko tsy halazo. Amin'izao noely izao dia omeko anao zava-manitra sy kanto, arahiko, hira soa milanto. Amin'izao noely izao dia foko anao na ny tena na ny fo, ka laiso reky tombosoa. Amin'izao noely izao dia atolotro anao ilahila sy tsy anjely ho anao irery. Amin'izao noely izao dia atorako anao vatomamy kilalao hiala mifaly aminao. Fitaom-pifaliana izao no raha sy fotoana hitoriana amintsika fa efa tonga manoloana fitahiana fenoika. Izao no ora tena mety hifaliana hibebahana andro soa hanaovam-pety noho ny andro fanafahana. Izao no andro mampifaly, andro miavaka sy soa, famonjena mijaly tsy olon-javatsoa. Ity ny andro maharafy, fanafahana doria, fananganana ny lafy, fanehoana fity. Izao no raha manandrivy, andihizina hikoranana, famonjena tsy hidify, fifaliana tsy hifarana. Mpamonjy no teraka anio mifaly sy miravoho. I Jesoa mba hitady izay nany ho fihiny ny eo-tantanany. Ravoravo ny fonay, mankalaza anao ray. Krismasy isanatrena eran'izao tontolo izao dia misy hevitra izay natao ho ay sy anao ho famelomana am-po ilay fanavotana mahery no tanteran'i Jesoa na dia mbola zazakely dia naterak'olombelona tao an-kibon'i Maria tsy hamono fa hamelona ho antsika rehetra ty. I Noely izay tsaroana izay hiombonan'ny eran-tany ka hanokana fotoana mba hifalian'ireo eto an-tany. Atolotra ho antsika izao ny tantaran'ny Noely. Andeha hanao vakansy any ambanivohitra ny dadabe sy ny beoriny eny amin'ity krismasy ity. Fa firy taona moa ianao zao anaka no andeha irery an-sahady a? 7 taona, efa le beoriny eny a. Na aleo aterinany ianao amin'ny krismasy ary. Tonga ny ambanivohitra tokoa Pierre tamin'ny vakansy ny krismasy. Faly ery izy. Inona moa ianareo no tena mahafaly azy? Ny azo kilalao, ny hanao ilay baoty fitondra amin'ny orana. Tsy bedisa mihitsy izy na dia manitsaka fotaka aza sady mandravaka ilay azo krismasy miaraka amin'ny nemibe. Ary matoky izy fa tsara sy ho betsaka ny sakafo karakarain'ny nemibe ho an'ny zafikeliny. Raha iny karakara sakafo iny nemibe dia Pierre sy dadabe kosa mifampiresaka toy izao. Inona moa izao anaky ny tena antenainao? Miandro ny kilalao ateran'ny dadabe Noely anio alina. Miandro fantatra ny dadabe Noely ery izao ianao anaka. Ove mba fantatrao natao hoe krismasy? Fantatro mihitsy fa hanatra kilalao ay izy anio alina.
eny anaka nefa misy fahasoavan-dehibe ihany koa tonga ho antsika ny olombelona ny andro krismasy. Inona moa izany ry dadabe? Jesosy Kristy ilay teraka tamin'ny krismasy izy ilay fahasoavan-dehibe nomen'Andriamanitra antsika. Mbola tsy niresaka an'izany ve ny ray aman-dreninao? Efa henko fa hianatra sekolady ao amin'ny taona ho avy. Dadabe Noely anie manolotra fanomezana apotritry ny azy Noely isan-taona, fa Jesosy manolotra fanomezana isan'andro izay matsoa, saina, vatana, fanahy, rivotra, masoandro, manasitrana, sakafo sy ny sisa. Afaka mahan'izany ve i Dadabe Noely? Dadabe Noely anefa be kibe. Eny be kiby izy, fa Jesosy manana fo lehibe feno fitiavana hiazotsika ianteherana. Raha tsonao izy dia nohony sy valiany foana, arak'izay voasoratra amin'ny Jeremia 7:7. Atsoa iaho dia ho valiko ka asehoako zavatra lehibe sy sarim-pahatarana izay tsy fantatrao. Ahoana no ahafantarako ny valon'ny antsoko? Mareza mianatra sekolalady anaka, fa any ny alalalao momba an'i Jesosy. Mankasitraka ary dada sy neny misaotra zoko zandry izay no irasorotsinjey natolotra sekolalahady. Amaranana ny anjaranay, hira roa izay fantadaza, voninay trahoan'ny ray sy saotra avy aminay zaza.